Mbola faly miaraba antsika rehetra indray manolotra ny arahaba sy ny firaren-tsoa ho antsika amin'izao anio izao izay anarahantsika ity fandarana manokana ity izay andrenesantsika ny hafatra avy eo amin'ny soratra masina. Manasa anao mba hanaraka hatramin'ny farany izao fandaharana izao mba azahoantsika hery vaovao indray ary ampitombo ny fanantenantsika amin'ny fanompoana ilay raintsika izay any an-danitra. Mialohan'ny andiniantsika ny lohateny anankiray indray androany dia andeha isika hiaraka hivavaka. Ny lohateny izay hojerentsika moa dia ny hoe tombontsoa antsika ny maha ao amin'ny Kristy antsika. Ao amin'ny Kristy antsika. Tombontsoa ho antsika raha ao amin'ny Kristy isika. Ny lohahevitra mandritra ny herinandro moa izay fakafakaintsika dia ny hoe ny tombontsoa omen'Andriamanitra antsika amin'ny fiainana kristianina. Androany zany no jerentsika dia ny hoe tombontsoa ho antsika, tombontsoa ho anao ny maha ao amin'ny Kristy anao. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay mbola nomenao izao fotoana izao ahafahanay mandinika sy mianatra indray ny teninao. Koa mangataka aminao zahay hamela ny helokay rehetra raha handinika izany. Ary omeo ny fanahinao masina mba hitaridalana anay, hanokatra ny fo sy ny sainay, mba tena hatakaranay ny hevitry ny teninao, ary indrindra mba azahoanay fampaherezana, azahoanay finoana mitombo amin'izao fandiniana ny teninao izao. Dia ho anao rery ihany voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny lohateny araka ny efa voalaza teo dia ny hoe tombontsoa ho antsika, ho anao ho ahy ny ao amin'ny Kristy. Andeha isika hanokatra ny Baiboly hamaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko 9 ny andininy voalohany. Hamaky ny tenin'Andriamanitra isika izay hitantsika ao amin'ny Romanina toko 9 ka ny andininy voalohany. Ny hevitra izany teny izany dia mifono zava-dalina ho an'ny famonjenantsika. Romanina toko 9 ny andininy voalohany. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tombontsoa lehibe ho antsika raha ao amin'ny Kristy Jesosy isika. Hoy izy ny soratra masina hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny heviny raha adika amin'ny fehezanteny andavanandro dia ny hoe raha ao amin'ny Kristy zany ianao dia tsy ho voaheloka mihitsy, tsy meloka raha ao amin'ny Kristy isika. Tombontsoa lehibe zany ny maha ao amin'ny Kristy antsika satria rehefa ao amin'ny Kristy isika dia tsy voaheloka. Dikan'izany dia hamarinina isika ary afaka handova ny fiainana mandrakizay. Inona no tiany ambara amin'izany? Voalaza ny soratra masina fa amin'ity fiainana mandalo ity, na maty ianao, na velona ianao, rehefa ho avy Kristy, tonga ny famonjena, dia raha mbola ao amin'ny Kristy Jesosy ianao, na efa maty amin'izay fotoana izay, na mbola velona, ka ao amin'ny Kristy Jesosy, dia izay no handova ny fiainana mandrakizay. Dia ny jerentsika izany. Ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4 ny andininy 15 ka hatramin'ny 17. Tesalonianina voalohany toko 4 ny andininy 15 ka hatramin'ny 17. Dia mazava tsara no anazavan'ny apôstôly Paoly izany teny izany. Izao no ambarany. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana ny feon'ny arkanjely sy ny trompetran'Andriamanitra. Ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra ao amin'ny Kristy no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Rehefa ho avy Kristy, ny zavatra tokana handraisan'ny Kristy antsika handova ny fiainana mandrakizay dia hoe ao aminy ve ianao, na sanatria efa maty, na raha ohatra ka mbola tratra velona, ny zavatra fepetra handraisana antsika zany dia hoe ao amin'ny Kristy ve ianao, ao amin'ny Kristy. Ny fanontaniana mipetraka zany dia izao,
hoe ao amin'ny Kristy ve ianao, ao amin'ny Kristy ve zaho, ao amin'ny Kristy ve isika. Inona ny hevitry ny hoe ao amin'ny Kristy? Fa mazava zany ny tenin'ny soratra masina, raha ao amin'ny Kristy ianao dia tsy ho meloka, ary raha maty ianao ka maty ao amin'ny Kristy, rehefa ho avy izy dia hatsangana ianao. Raha mbola velona ianao ka velona ao amin'ny ka mbola mitoetra ao amin'ny Kristy dia andova ny fiainana mandrakizay. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana ary zany hoe ao amin'ny Kristy zany? Ahoana zany hoe maty dia maty ao amin'ny Kristy? Ahoana ny hoe velona dia velona ao amin'ny Kristy? Tombontsoa lehibe ho antsika zany ny ahafantarantsika izany hoe ao amin'ny Kristy izany, tsy ny mahafantatra ihany fa ny miaina izany. Zao no ambaran'ny Jaona voalohany toko 2:1-5. Jaona voalohany toko 2 ka 1:5. Ahoana no ahafantarana fa ao amin'ny Kristy isika? Inona ny hevitry ny hoe ao amin'ny Kristy isika? Jaona voalohany toko 2:1-5 amin'ny anaran'ny Kristy. Fa na iza no mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Ny ahafantarana zany fa ao amin'ny Kristy isika dia mitandrina ny teniny. Riavana malala tombontsoa zany ary fitahiana lehibe ho antsika ny ao amin'ny Kristy dia ny hoe mitandrina ny tenin'ny Kristy. Ny amonjenantsika zany raha zay rehetrarehetra zay hoe ao amin'ny Kristy isika, na maty na velona. Raha maty zany ianao dia hoe tamin'ny andro havelomanao ve rehefa ho avy ny tompo dia nitandrina ny tenin'ny Kristy ianao. Ary raha mbola tratra velona amin'izay fotoana izay ny fanontaniana mipetraka dia hoe nitandrina ny tenin'ny Kristy ve isika. Ny ahafantarana zany fa ao amin'ny Kristy ny olona anankiray dia mitandrina ny teniny izy, tsy miankina amin'izay ananany, tsy miankina amin'ny fiadanana na ny ainanao tetỳ an-tany na mety izay zavatra nirianao ka azonao, fa miankina amin'ny hoe ao amin'ny Kristy ve ianao sa tsy tao amin'ny Kristy. Ao amin'ny Jaona toko 2:1-7. Jaona toko 2:1-7. Izay mandahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Io tenin'ny Kristy io zany no ahafantarana no hitsarana antsika amin'ny andro farany. Na nitandrina azy tsika na tsy nitandrina azy. Tsy miankina amin'izay ananantsika, tsy miankina amin'izay toerana nisy antsika, tsy miankina amin'izay fahefana ananantsika na izay harena ananantsika, fa miankina kosa amin'ny hoe ny toetra ao amin'ny Kristy isika. Raha nanan-karena anao ka mitoetra amin'ny Kristy, ao amin'ny Kristy, dia azo antoka ny famonjenanao. Ary raha sanatria ka malahelo ianao ao amin'ny Kristy dia mbola azo antoka ihany fa mbola hazo ny fiainana mandrakizay ianao. Ny zava-dehibe zany ny tombontsoa men'Andriamanitra antsika dia ny andraisantsika ny tenin'ny Kristy ary ny hitandremantsika azy mba ho ao aminy, satria izany no ahafantarana fa ao amin'ny Kristy isika dia mitandrina ny teniny. Ary zay manao izany dia tsy misy fanamelohana. Ao amin'ny Jaona toko 5:17 dia miteny Kristy. Jaona toko 5:17. Jaona filazantsara araka ny Jaona toko 5:17. Mampanantena Kristy fa omeny izay rehetra tiany isika raha mitoetra ao aminy, raha ao aminy. Tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny fiainana ho avy dia fampanantenana lehibe ary fitahiana lehibe zany ny ananantsika ny fiainantsika ao amin'ny Kristy. Izao no ambaran'ny Kristy ao amin'ny Jaona toko 5:17. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Ry havana, tombontsoa antsika ny ao amin'ny Kristy. Le hoe ao amin'ny Kristy dia ny hoe mitandrina ny teniny. Tombontsoa antsika zany ny fitandremana ny tenin'ny Kristy, satria
ny zany fitandremana ny Kristy zany rehefa mitandrina ny teniny isika dia ao aminy isika. Tsy dia tsara angamba zany hoe olona mivavaka ihany isika kanefa tsy mitandrina ny tenin'ny Kristy fa manao izay sitraponao amin'izay fotoana izay dia tsy ao amin'ny Kristy isika. Fa ny ao amin'ny Kristy dia mitandrina ny teniny. Amaranantsika azy dia verenantsika vakiana ilay Romanina 9:1. Romanina 9:1 izay mivaky toy izao. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tianao ve ny tsy homeloka? Tianao ve ny tsy homelohina? Ary tianao ve ny ahita fiainana? Tianao ve ny akarina rehefa ho avy Jesosy Kristy? Tianao ve raha sanatria ka efa mody mandry ianao amin'izay fotoana izay ka tsy maintsy nandalo ny fahafatesana, tianao ve ny mba hatsangana maty? Raha tianao zany rehetrarehetra zany, ny anatanterahany Kristy izany eo amin'ny fiainanao dia tsy maintsy ao amin'ny Kristy ianao. Raha velona ianao ka ao amin'ny Kristy, na sanatria ka maty ao amin'ny Kristy, rehefa ho avy izy dia tsy maintsy raisiny ianao handova ny fiainana mandrakizay. Zay ny fepetra, tsy miankina amin'izay anananao, tsy miankina amin'izay toerana nisy ianao, tsy miankina amin'izay zavatra anatrehanao rehetra, fa ny hoe ao amin'ny Kristy ianao sa tsy ao. Nitandrina ny teniny ianao sa tsy. Izany raha teo koa no hitsaranantsika. Ny faniriana dia ny mba hanananao fahasahiana, na dia efa tsy manao an'izany aza ny ankamaroan'izao tontolo izao, ny ankamaroan'ny olona eto ambonin'ny tany, dia mba ianao hanao dingana manokana ho ao amin'ny Kristy, satria tianao ny ho raisin'ny Kristy rehefa ho avy eny amin'ny raholanitra izy handova famonjena. Hitahianao anie ny Tompo ka hitahiry ianao, ary ianao koa dia ho ao aminy hitahiry ny teniny, hitandrina izany teniny izany, ka mba ho isan'ny ho raisina rehefa ho avy Jesosy Kristy amin'ilay famonjeny lehibe avy eny amin'ny raholanitra rehefa ho avy handray antsika izy. Amen. Andeha isika hiaraka hivavaka mba azahoantsika izany fitahiana izany, ary ametrahantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy mba ho ao amin'ny Kristy isika. Miaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay satria nasehonao anay indray, fa raha tsy ao amin'ny Kristy zahay dia zava-poana ny fiainanay. Koa ankehitriny dia manolo teny zay raiso zahay, meo hafanampo, meo herim-po, meo herin-tsaina mba hijoro, hitandrina sy ankatony tenin'ny Kristy, ary indrindra mba hiaina izany eo amin'ny fiainanay. Amin'izao sisa izao dia ampianaro anay zany toetra tsara mba hanananay ny tombontsoa lehibe rehefa ho avy Jesosy Kristy handova ny fiainana mandrakizay zahay. Dia ho anao rery ihany ny voninahitra, ary apetraka hifenao am-pelantananao ny fiainana tsirairay avy mba ho tahinao sy ho arovanao, ary homenao fiadanana sy fahasoavana mandrakariva. Ny vavaka dia angatahanay ary tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.